indro avy ny andro izay andefasako misary amin'ny tany, tsy hoe ho mosarena amin'ny mofo ny olona na hangetaeta rano, fa haniry mafy handreny teniko. Amosa 9:20. Samy rehevo tamin'izay azona tombontsoa ny tenany manokana ny mponina tao Israely avaratra. Nandroso tokoa ny ara-toekarena sy ny ara-politika kanefa teo ampelatanan'ny olombitsy ny arena. Nanapatra ny heriny sy ny fahefany tamin'ireo mahantra ny mpanan-karena tamin'izany. Ho akelezitsika ny zinga famarana, ampitombointsika ny vato fandanjana, mizana mandainga no hampiasaintsika ary hatramin'ny vary loha kororoka no hamiditsika. Ho vidintsika ho andevy ireo fadiranovana sy mahantra. Nanjaka tanteraka ny faharatsiana ka anisan'izany ny kolikoly teo anivon'ny fitsarana, ny fisolokiana rabasotra, ny fifandrafiana teo anivon'ny fiarahamonina ary tsy ny raharaha-tenin'Andriamanitra ny olona. Noho ny fahasari-piaron'Andriamanitra dia ny ray ny amosa-paminany anambara ny afatra ho an'ny vahoakany. Inona ho isika ny zavatra nahavariana? Na dia ireo noheverina ho akaiky an'Andriamanitra tahaka ny mpisorona aza dia nandany tenin'Andriamanitra nanao hoe aza maminany eto Betela intsony fa fitoerana masin'ny mpanjaka sy tranon'ny mpanjaka ity. Amosa 7:17. Manana ny soratra masina voadika amin'ny tenim-pirenena malagasy tsika ary efa 8:20 taona izao sady io ny zokiny indrindra ty Afrika. Andeha ho vakiana, ho enoina, ho dinihina, ho alalinina ary ankatoavina ny tenin'Andriamanitra mba ho isan'ireo voasiva natao anatin'ny maro isika ho mpandova fitahiana ka tsy ara-ny teny manao hoe eny hivezivezy tady ny tenin'ny tompo izy nefa tsy hahita. 9:20. Tompo, ho saintsainiko andreo manalina ny teninao. Amen.